mamy eo amin'ny fiainany zanak'olombelona ny fahazoana taranaka. Fotoana mampitebiteby ihany koa nefa ny amin'izay mety izy eo. Ny andro iterana mety ho andro hafatesana, indrindra moa andro renim-pianakaviana any amin'ny tanàna sarodalana, toerana lavitry pitsaboana, matsiaro tena ho ketraka ny mpanentana ara-pahasalamana toa anzoary, eo anatrehany zava-misy iainana isan'andro. Ao amin'ny toby fanaovam-bakisiny sy fanaraha-maso ny vehivavy bevoka, ao Ambongivo, komuna Miandry Arivo, distrikan'ny Faratsio no miasa izy. Maromaro ihany izay efa misy maty izay, efa betsabetsaka ihany izay. Sasany misy manao kambana. Maty le reniny le zanany koa amin'io tsy azo. Fototra daholo. Mateti-pitranga toy izany ao Ambongivo noho ny fahalaviratoerana sy ny faratsiany lalana, fa indrindra ny fasahirana anarabola dia maro misafidy ny miteraka any amin'ireny zaza, na dia efa nahazo toromarika mazava avy any amin'ny dokotera aza. Andenge ho hainontsika ny tranga iray izay niainan'ny Dr Jean-Marie ao amin'ny toby fahasalamana sahan'ny katolika ao Miandry Arivo Faratsio. Olona mitsivalana ve zaza mitsivalana moa hoana no tafavoahana an'iny? Olona efa multipare efa plus de 9 akosoma zany fanotolona. Ahoana hokitikitianao ny tranonjaza rovitra io. Dia aleo tonga dia alefa dia ny mbola anina dia tany. Tonga tany Ambongivonareo ty. Tany hono dia hoe tsy nety nandre tsy nety. Nefa olona lanjaina izy dia hoe alatsany hono alatsany. Alatsany tany. Verina avy any après 4 heures de temps ngambany verina teo. Manao masazy azy kalopy izy. Za mina fa mety nanatina renin-jaza tany iny satria misy renin-jaza any. Dia sady natosika no nsotonina fa rasany tsy tafavoaka. Nanao hémorragie be izy. Tonga ny zaza velona fa le reniny tsy azo. Renim-pianakaviana 10 isan'andro maty eo am-piterana eto Madagasikara raha marika farany navoaka ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Anisan'ny mahatonga izany ny fahasarotana eo am-piterahana, ny tsy fahampian'ny mpitsabo matianina sy ny foto-drafitrasa. Ny halavirana ihany koa mangony fotsiny ho an'ny toerana sasany toy ny misy ao Ambongivo. Ity tsy fahampiana foto-drafitrasa ity izay antony iray namina vinana ny hananganana CSB manara-penitra ao amin'ny toerana. Fampanantenana nataon'ny kandida Andry Rajoelina tamin'ny taona 2024 fonizon'ny rotsakofidina filoham-pirenena. Ny volana Desambra 2024 nivadika ho asa ary ilay fampanantenana ary narahana lanonana manetriketrika ny fametrahana vato fototra tamin'izany. Ny taona 2024 nefa nijanona indray ny asa ary tsy hita ilay orinasa mpanamboatra sady tsy nanome fanazavana ihany koa. Sasamiandry iray toy ny mpitondra ny fotony, Orandriatahiana Erika, ben'ny tanàna lefitra ao amin'ny komina Miandry Arivo. Misedra olana ihany izay aty anivon'ny komina Miandry Arivo satria tsy ampy ny foto-drafitrasa. Ny resaka hôpitaly aloha zany tsy ampy. Ary izany indrindra aloha ny resana hoe hananganana n'ilay hôpitaly manara-penitra eny Ambongivo nefa moa mbola taraika le izy hatramin'izao dia mbola miandry an'izany izahay. Eo ihany koa aloha ny olana fototra tena sedrain'ny vahoaka tanatin'ny komina Miandry Arivo dia ny tsy fahampiany ny mpiasa matianina amin'ilay resaka fitsaboana satria ohatran'ny resaka stagiaire daholo ny miasa aty. Dia ny resaka faharatsian'ny lalana tena mikaikaina ny olona amin'ny resaka lalana. Valitaona tsy aoriana mbola tsy tafajoro ireo foto-drafitrasa izay nanokarana teto-bola 770 amin'ny 100 tapitrisa ariary tsy mbola nioatra ny fototra koraza ny zava-bita. Voamarina tao anatin'ny trano kalan'ny SIGMP na système informatisé de gestion de marché public fa nisy tokoa ny antsontolo-bidy nasionaly ho fanorenana ny loharana fahaenina amin'ny CSB manara-penitra ao Ambongivo Miandry Arivo Faratsio. Ny ministèran'ny fahasalamam-bahoaka no autorité contractante na mpanao sy ny fifanarahana ary ny orinasa iray fa nahazo ny asa fanorenana. Tompona andraikitra ambony iray teo anivon'ny ministeran'ny asa
asa-tanana sy ny ataony tompon'ny orinasa araka ny didim-panjakana laharana 1 tsika 4 ary namafisy ny tatitra ny filakevitry ny minisitra tamin'ny 9 oktobra 1 rehefa nangatahana fanazavana ny avy eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka dia namaly an-tsoratra ny 7 jolay 5 i Dr Yasmine Lydia izay sekretera jeneraly fa toerana fahafitinoka sy hananganana CSB manara-penitra any amin'ny faritra Vakinakaratra ny tao Amboangivo Faratsio. Nozaraina roa ny fanatanterahana ny asa, ny 20 ao anatin'ny 8 ary ny 20 ambony kosa dia anatin'ny 8 tany amin'ny faritra nanaovana ny antsi-tolo-bidy. Noho ny vitan'ilay orinasa ny ampahany voalohany tamin'ny asa dia tsy voalohany vola mifandraika amin'ny asa vita ary ny lavon'ny trésor publika ihany koa ny famoahana ny vola noho ny antony tsy miankina amin'ny DRSP raha ny fanazavana trano. Vokany tsy nentina noho ny asampahany faharoa intsony ilay orinasa. Naverina tao amin'ny etasy 3 tao amin'ny faritra ny vola nanaovana antsi-tolo-bidy ny taona 2024 rehefa tonga nefa ny tao-piasana rabola tamin'ny taona io dia tsy nisy intsony ny vola azo nampiasaina. Manoloana izany nitaky ny anaovana fanadihadiana parlementaire mahakasika ity raharaha fananganana CSB ao Amboangivo ity ny solombavambahoaka Ramilson Menjanahary izay voavita ao Faratsio araka ny resaka ny fanaovam-panao gazety Malina taminy. 5 tsy mbola nahazo valiny mahafapo. Vola viaizy io vola tena nisy tena hita soritra ve nisy traçabilité aviaizy vola io ary sao dia sanatria nahodiniza na laniniza satria ny vahoaka tena mila an'izany hoe tena ilaina le foto-drafitra azy dia zay anisany anankiray tena efa nandeha tao amin'ny ministéran'ny fahasalamana indroa nandeha tao fa tsy voaray hatreto. Very fanambola velona ampono Ambongivy matsiaro tena ho nolatsai safidiny sy ny latsabato nataony isaky mandalo eo amin'ny toerana nampanantenana andrinan'ilay foto-drafitr'asa. Lasa tsangam-bato mainty vavolombelon'ireo renim-pianakaviana maty noho ny fahasarotam-piterahana amin'ny vato fototr'ilay CSB manara-penitra izay maty akaranany ao Ambongivy. Hatramin'izao mbola tsy maintsy lanjaina mandeha tongotra mandritry ny adiny 9 ny renim-pianakaviana andeha hiteraka hamonjy tobim-pahasalamana. Tsodrano sy firarian-tsoa sisa no azon'ny mpiara-monina sy ny fianakaviana atao manao hoe manaova mory firarian-tsoa mitaky foto-drafitr'asa manaraka ny fenitra, mpitsabo matianina ary asa mivaingana fa tsy nijanona ho fampanantenana isaky ny fampelezan-kevitra fotsiny ihany ny tony ao Ambongivy Miandrarivo Faratsio.